Araka ny fotoanan'ny fanomezana toko lasy toko vavy dia tafaraketindray-tsika amin'ny takarivan'ny alakamisy ity manolotra ny araba ihany koa raha toka tratrany ampisakafony ianao dia mirary ianao azo tomany izay ireto avy hatrany ary ny lohateny misongadina ao anatin'ny fampalalam-baovao entina amintsika amin'ity takariva ity isany amin'izany ny akon'ny zavantranga amin'ny tanàna Nanosy ao eo ihany koa ny resabe ao atapy-tanànan'ny Tomasinao makasika ny fikasana fandorana tahirina sulfate d'ammonium etsy ankilany ihany koa nefa ny tontolom-baovao manasongadina ny fifidianana sy ny fanohikevitra makasika an'izay fa namoaka tatitra makasika ny raha tao Anosy aloha ny lefitra voalohany komandin'ny zandarmaria pirenena nandritry ny fionany tamin'ny mpanao gazety araka ny nambarany ary dia efa nisy tamin'ireo voaroy no efa niakatra fampanoavana tamin'ity andro androany ity. Olona misa 13 no tsy maintsy ampiakarina ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo, ny roa amin'izy ireo kosa efa natolotry ny fampanoavana androany. Io ny tatitra nataony Jeneraly Randriamargy Bobin, lefitra voalohany komandin'ny zandarmaria pirenena nandritra ny valandresaka ampanao gazety mikasika ny raha Anosy be hitolakandreo tetsy amin'ny Tobra Tsimandravy etsy Nambojanary. Zao zao raha tsika mahita misy 20 tena 20 hatreto aloha fa sarotra ary nanapa-kevitra fitsarana noho ny fitsonjovana ny tombotsoan'ny filaminam-bahoaka ny toerana nanapa-kevitra fitsarana hitondra namiebaiko hitondraran'izy ireo aty Antananarivo. Nisy fitokonana manifestation nataon'ny fianakaviany sy ny naman'ilay vazaro namaty teo anoloan'ny ambasady malagasy ka eo zany zay zavatra zay dia sahala hoe tanteraka ampahany ny objectif atytratrarina hoe tianao aratsitsika any eo anivony izao tontolo zao ka mino aza fa tsisy afaka ilaza fa hoe tsy misy ambadika politika io, tena misy ambadika politika tokoa io satria tandra dia faratsika misy antokon'olona sasany na antoko politika sasany tsy te atanteraka ififidianana ka zahay dia mampitandrina. Mikasika an'Andriamatoa Joseph Yolande mpikambana teo anivon'ny filakevitra ambony tetezamita teo aloha dia nilaza ity tompon'andraikitra ity fa tsy maintsy nitazomina nanaovana fanadihadiana ity mpanao politika ity no reto antony manaraka reto: fanentanana ny olona ikomy, fanakorontanana ny filaminam-bahoaka ary fanohitohinana ny mpitandron'ny filaminana. Fantatra tokoa rehefa nataony fanadihadiana ho hiatrany ny zandarmaria pirenena fa nanao antso ataribita ao amina radio ray hauteur n'ity mpanao politika ity nandritra io fotoana nisy nikorotana io. Mikasika ny nahafatesan'ilay zaza tao amin'ny finanan'ilay vahiny tany Anosy be hatrany dia nilaza ity jeneraly ity fa maty noho ny fahasemporana izy io mialohan'ny nandetehana azy tao anaty rano. Misy manamboninahitra manampaizana avy ao amin'ny zandarmaria ao ala réunion kosa tonga io maraina io ijery sy amantatra ireo razana may.